atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity Roi de Cœur tantara nosoratany Lota Rafalimanana mpilalao tantara Sineza le mec fait trop belle Soufaniry Age Fifi ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika Bak Sarano Arvondy Roi de Cœur tantara no totosainy maningotra mahafinaritra ny endrika retendrombohitra andrefa tanàna ity raha avy ety andavarangana ny tazanana azy sa hoanao izy ianao marina zany mahita andreo alakesikeny an-tampony tena mahavariana rehefa ofaofa ny rivotra ka efa ela zany vahinananao tato amin'ity hotely ity sy ela fa vao tonga andranotolakandro mihitsy any ahy reo namako no efa tonga teto hatramin'ny maraina Charlie moa zany sisany andrasany ka akarivotra sa zay indrindra samy avy an-tanà zay efatra dia mikasa lasa satria eto Ambatolampy mandritry ny herinandro ary ianao zavy nanatrika alamonana teto dia nanapa-kevitra ny trano eto amin'ity hotely ity any alina any borika vilona ny tena finanako oy tsy ianao ve ny atsonondretsolondretsy esa eny tokoa reo le namako nylazaiko anao teo avelako ary aloha ianao Judy zay ny anarako faly mafantatra re détective saina andao aritro Clarka sinanina efa tonga nga Charlie efa menina riva nge zao ka efa akaiko ny izy raha ny afatrana alefa ny taniko raha ny tokony ho izy miara-nala tany-tanàtsika efitra dia mba miara tonga taty Ambatolampy ihany koa mba tsy nisy mifampiandro ohatr'izao tokony izay mihitsy anie saingisika moa samy manana fonenany sy ny fomba fandamina ny programme kanefa tsy olana ankizy zany fa rehefa tafahoantsika dia izay ny zava-dehibe sa tsy zany marina mihitsy ankizy zany Way, iny mivoaka avy ao anaty fiara Charlie reto aiza aloha tsy enaiko Charlie tonga soela kalaimy be aloha makasitraka ndao anatinandro Clarka sy naneri aloha hatry ny maraina mantsy nefa ny andrasanay fa tongavanao leza tsy izy ary Charlie tonga soa eto Ambatolampy ianao rahalahy nanana sy Clarka ny kama be isany kaizakaiza doly dia nefa elysika efatra ny tsy tafiaraka ohatr'izao tsy fa hoeri-taona zay teny efa ela mihitsiko ataoana fa zao koa vao mba misy fotoana malalaky ny fankahitany efa vonona ny fandombery zay teo fa ela sisa minandrasana zany ndraso aloha fankahefitra metrana ny retroetako reto ary aloha dia ahoana ry zareo inona ny azo ambarana andritran'izay fotoana maromaro tsy mifankahitany zay tamin'ny soutenant Sainte Judy zao faranonantsika efatra taorin'izay dia samy variana mifantoka tamin'ny asany avy kanefa raha nisy mpinamana tsy mifankafohy tao amin'ny faky dia anisantsika efatra mahatsikaiky mihitsy samy monina ao an-tanà ihany kanefa dia mahavita tsy mifandrara ao anatin'ny herintaona be izao aiza koa dia hoe tsy mifampiraharaha fa mifietrehana amin'ny fiainana sy mifanomanana ho avy ny tsy nahafahana ny fandray soa ihany aza fa mba nisy anina nanan-kevitra hoe ndao iona mba haverina ihany koa le viarahana taloha reny dia miara maka rivotra kely tsara raha teo koa ny toerana ty Ambatolampy mamy kely kosa ngereny taloha reny sany ireo tsy natsapa an'izany marina mihitsy zany tsy takoany izy anakana antsika tsy hanao ohatr'izao isaky ny mba misy fotoana malalaka tsika raha teo na dia samy efa mahaleo tena aza mbola tsy nisy tapa-kevitra any anambady lohatra eto ka tsy hitako loha izay olany zany hoe ihany fa ndao amin'izay aleto reto raha teo koa efa lany aty ahoana volany reto tsy olana fa zano andony vidin'ireo andrasy vetivety andao reto mba hanao karatra
sanareo tsy mazoto avy ndraiky ala judy sy ny fitiava-karatra tsy miova mihitsy judy sary foana zay tany tsy lalavaandreo karatra amin'ny manenina dia maninona nefa ne nga ratsy izany tsy olan'izany fa vo amin'ny enina riva koa nge izao hoe andesa tsy izy ary ery amin'ny salery izao mba mangatsiatsika tsara sady misy jiro mazava tsara raikitra e Viva 98.8 matindray ty e aty daholo masy reo mankasitraka kizudia asioroka mifiretaka be amin'ny takolaka indray aloha fa tena manaiky ny fahaizandria ary aorony azy lozanao reo sy Clark mifangala-pijery eo eno a tsy vita an'izay fampijery matetika fa tena hitako mandefa tsika miafina mihitsy indraindray aza mampimeranga fa toy izy ny lalaovatsy leobe aka mahay be tenisany so ihany fa tsy nasiana vola fa ratsy izany angamba efa nikofonareo hatramin'ny taiposina sy Clark okizay ary sady efa mifitsasany ariva koa izao eo nareo fa ndeha hamonjy ny efitrano fatoriako a reraky ny diko tafandrimandry dia rapitso indray ok ary fa manina ho a Clark ntsay no teny mihitsy mifantoka kosaka izy sady izany le Sir Clark mandehana fa izany angorona andreto andeha hamonjy ny efitrano kokoa fa tafandrimandry nareo tafandrimandry Clark sa ohatra mbola ho any amin'ny toilette vetivety zay ry Clark aza primo ireo karatra ireo rangafa velao fotsiny mbola laolovatsika nge ireo rapitso ndany oay sena ay mbola eo ambany lavarangana eo koa ianao nga tsy hitanao fa efa ela ny toerako teto ka eny sady mifokasigara mitazana anareo nanao karatra koa zany fa tena manaiky ny fahaizanao milalao amiko tsy mpiala volotsotra fotsiny ianao fa tena efa pro mihitsy ka ty filazanao azy maro zanyko tiako aloha le izy dia haiko azy fony fahazaza mantsy nefa nylalaovako karatra iny fa ty bandy mangorona karatra ty oa tsy kiaritra hoe tsy dia nahinao tiany firy mihitsy ty hoe tezitra ve sa efe Clark io tsy haiko izay mampimonjomonjy azy hoe fa nazako koa aza mba gagako mazo toloha ianao fa ho atsy amin'ny toilette ndao ary efa maizina koa ny androko dia ahoana zany nyporoany io zay tianareo ihany io za manaraka fotsiny fa aizy judy mety mbola matory nga mavalanaky ny dio maliko fo amin'ny enina maraina koa nge izao efa nijereko tao amin'ny efitrano fa tsy hitako tao tsony izy koa fa nakaiza vo maray judy mety lasa nakarivotra maraina ny ivelany any ngamba izy andao reto hitady sakafo maraina sady hijery azy ihany ka andrasaka blouson vetivety mba nakaiza tokoa judy efa ho adin'indray sasany izao ny odikodianantsika teto fa tsy hitikala tsika azy ty efa tafaverina ty amin'ny hotely indray mety nandeha lavitra mihitsy angamba nandeha lavitra dia izy misy olo-patany anga eto amin'ity tanàna ity ka sady raha nisy an'izany koa tokony mba nilaza tamintsika izy avy alao any tsy veriny eo foana ve izy rehefa vita izay mahavariana azy any olona lava tongotra iny aiko so sanatrika velany anebakeba tanàna anyko so matsy nanandrana nandehandeha vo maraina tany dia tsy nahatadidiny lalana miverina enao zany koa to mampime olon-dehibe efa 5 taona ve ho very fa mety variana mampiresaka vazany ambadimbadika any izy angamby raha tena izany tokoa moa maninony zavatra fa mihitsy ny any aiko fa zavatra fa inona koa asa izy amin'ny mahalala so sanatrika oay andraso aloha fa ohatra mikopaka atsika ngery vehivavy-panadio trano ry vetivety aloha
atao sepotsepotra be ringa izany fa misinina ary aza hitaka ilazaloza aza miteniteny foana ary kilarika ty fa niazakazaka be miveriny Charlie ahoana hony loza fa nisy fa inona ny lazainy anao hita amin'ny valapatra ry tapitendrombohatra ho ny fatony Judy naninona tsara hoe Charlie fatony Judy miatso angana polisy ambulance dia andao any amin'izany toerana misy azy zany ingakaiky anareo angana atsoy malaky zana fa izy mahafantatra an'izay tokony atao ndraso ara tsoko vetivety sainizy lasa ihany izy fa tsy mivaliny akory le zoky atsy amin'ny chambre 12 atsy le zany détective ahony le ry taizaho izy itony ty tendrombohitra rakotra kesika ty no nahitandra matovy rosika araka ny filazany ty raha matompanadio trano ty dia hoe saika nary fako atsy amorokady atsony izy no nahitany Judy efa tsy nietsika tsony tsy tokony ho lavitra atsika tsony nge misy azy raha izany tena miteny be azy zany izany toy ny anina izany azy raha ny fitantaran-dra matovy eo teo mantsy tsy mbola ahafahana milaza fa maty nge Judy ka ny vavany so mihitsy nefa nilaza fa mifatiny Judy no hitany za koa mino an'izany tenin'ny sainy zany mety hoe mamy fotsiny izy ohatra dia tsy nahita lalana mody fa efa mpanao an'izany anga izy tsy mbola sady tsy mitombona mihitsy zany fa andro vao maraina be zao ve dia ho mamosady izy hoe infanjany no raha matovero ao anaty lobolobo ahony zany Judy no milafika raha ny fahazahoako ny fetsika raha matoa io reto io valapatra be anaty kesika io tokoa Judy ino tokoa Judy azafady nareo jereko azy hoe Judy eo hoe ahoana fahitanao azy dia sanatry koveka mahaiza inona ry izy telo menaka tsy namatsika tsony izy tovy matotra kosa ao hoe tsy misy mikitika azy mihitsy aloha nareo mandrapatonga ny polisy aza misy mikitikitika fa maty tamin'ny fomba hoany Judy maty mivonona ve izy tsy salasalana mihitsy zany mana-pirofo an'izany reo mangany eo amin'ny tendan'izay ahafana milaza avy hatrany fa nirojo teny amboziny ihany nanakendana azy kaile ty fa ahoana ary fa nisy inony raha izao fahitako azy zao efa ora maromaro talohany nahitandra matovero azy nafatesany zany hoe alina zany izy nyvonona fa mampametra-panontaniana dia zao nanao inona rery taty zany Judy amin'io amin'ny andro alina azo eritreretina tsara hoe efa mivonona melo izy fa nifatiny sisa ny naterina atika vonona tao amin'ny efitrano ve ho ianao ka asa tsy fantatra tena grafy be ty tsy mampino tena mba iza loatra raha tsy valaharana vita namono any Judy tsika le nanao karatra omaly ariva ny nahitako ny Judy farany namonjy ny evitranoko avy hatrany atao aorianan'izay na za koa aza mbola nangorona karatra ny nahenao anazy eo ihany dia ho any amin'ny toalety tamin'iny no farany nahenoko ny feoany sy nahitako azy iny hitako dolo ireny za seza aza nge mbola niresaka kely talohan'ny idirany tao amin'ny toalety nifoka sigara teo ambany lavarangana teo mantsy tamin'izay oay efa migadon'ireo amban'ireo ny fiaram-pitandro ny filaminana nanina misaha ty alavitra ty fa anao miasa ny polisy efa any amin'ny tranopaty nyrazana rehefa nampandrenisina ny fianakaviana oraisinao avy hatrany zany ty raharaha ty mazava ho azy ranomarina aloha tokony ody any brika vila any io atoandre saingy ataoana ny fitombita moa zany tsy mahaleo ny samponako raha sa manokana aloha efa mivonany amary izay fanontaniana ho apetraka ao amiko ka raha araky ny filazan'ny dokotera nanao ny autopsie dia tamin'ny folo alina tanoany zany naminona azy zany hoe mikendaina tamin'ny rojony embozonany ihany izy dia tsy nisy akoatr'izay ve raha vatanina dia hoe tsy voolana ve tsy azo lazaina koa hoe mpanendaka na jolany namono azy satria mbola hita teny amin'ny avokoa ny firavaka ary ny portefeuille ka taony efitranony ny efitranony izay mbola nylamina tanteraka raha ny fahitako azy iny tsy nahitana taratra mihitsy hoe mety nisy ady na fifandonana atao hoe ny lambam-pandrinana ny somary ny korotana kely
izany hoe azo inona fa efa nidaboka sy nandrinandro teo mpandrina izy mba tsy lazako hoe efa natorona ndritra amin'ny fotoana fo izy saingy tonga tamika ilay mpamon'olona tamin'ny fomba hoana nefa nahafahany niditra tao an-tranony ka mety hoe nandondona ohatran'olona rehetra ihany izy dia tsy nisalasala Judy na mpandroso azoko fa tamin'ny voatafitra nefa le tsy vanina dia nikendainy Judy ary narentany atendrombohitra amin'ny fatony avy eo azo everina koa hoe mety efa natory araka amin'ny filazany saina izy no taitra ary miarina mivoaka anakarivotra kely taty ivelana izy ary tamin'izay no namono azy dia modina tery atendrombohitra tery ny vata mangatsiaka ny avy eo ay avoko aloha zany rehetra zany fa ny azo antoka dia hoe tsy oloko hafa fa nindray amin'ireo olona nifandray taminy ihany no ambadika izao raha ny eto Ambatolampy aloha inoko fa tsy misy olom-patany na mahafantatra azy tsy mbola nahita oloka fa mifandray taminy mihitsy amantsy akoatrantsika telo efatra ambaniny saina dia venao hoe ndray amintsika telo no namono azy tsy haiko fa raha za manokana efa nilazaiko taminareo fa za le nangorona karahatrino any nahita azy farany tadidiko tsara fa ho any amin'ny toalety aho izy tamin'izay ary nanona ka taizany nahitanao farany any Judy le izy mivoaka avy eo amin'ny toalety dia nakaiza izy noho ny avy eo niditra tao amin'ny efitranony izy avy eo taorin'izay dia tsy nahary azy mivoaka taty ivelany intsony ana dia mifanila ihany aza ny efitrano amin'ny rahavavy ary nandritry ny alina tsy nahen'olona hoe niditra tao aminy venao tsy aloha e za raha to hoe mbola reraka ny dianay omaly ka vetivety ihany dia azo tory arono fanontaniana petrako aminareo menadazany ty tsy nisy ady na tsy fankazona ve teo aminareo efatra talohan'ny nahatongavanareo teto Ambatolampy ka tsy nisy marina fa tsy dia niona firy izay tamin'ny tana saingy raha ny fihavananay milamina tsara ka nisy ihany ny adiady madinika teny hoeny kanefa tsy dia mbola nisy ny hevitra n'ireny efamonona mihitsy aloha ay ka efa ela zany ny fandraisanareo efa ela be ka hatrany amin'ny lycée zay dia efa mpinamana izay efatra menatra marina izany fa izay sy kilarika ny voaingana vao nanomboka niaraka tsy azoko tsara azavao e aitoko moa tsy mbola fantatra hoe miaraka izay sy kilarika raha izany tsy azoko nahoana moa zany tsy miray efitrano nareo roa ka raha ny marina mbola tsy tiany ho fantatr'olona maro ny fiarahanay satria voaingana loatra zany na isary lycée Judy azany ka tsy mbola nampafantarinay an'izany anapiako an'izany efa nisafidiny hitandrina sy fanaty izay mialohan'ny hidirana amin'ny fanambadiana dia izay mahatonga ny tsy miray hevitra na mifanoroka aza tsy mbola nataony aiko zany eny mahafinaritra zany fa zao nilazy kilarika teo hoe ianao no nangorona ny karatra omaly arivo za mihitsy nangorona ny karatra teo ka fa ahoana tsy zany fa mba tiako ho fantatra zay toerana nampirimanao azy ka navelako amin'ny saleny lalovana eo ka izay ny baiko nomeny Judy baiko tsy azoko tsara ka hoy izy tamin'izay hoe avelo eo ihany rehefa voaorina fa mbola ho lalovintsika io rapitso dia mbola mitoerana zany le izy ao mino fa mbola ao ka ay ka raha izany ary andao jerentsika vetivety tsy azoko fa zava-dehibe koa ve zany ka na za koa aza bakagako tsy azoko hoe inona mahaliana ny saina amin'izany ho azonareo ihany zany fa ndao aloha tario ny lalana ndao ary aty le izy ry saina mbola reo tazako ireo mihitsy ary le iziko tongotsika reto mitsondriko vato kely mihitsy manko mba tsy hotsofan'ny rivotra eo fa ahoany mba azonao azavaina ve ny tianao tongavana amin'ireo karatra ireo ka ino fa nahoana nisy ianao sy avadibadika ohatran'izao le izy karatra vaovao ve reto izay Judy mihitsy ny ara mividy an'ireo fa ahoany zany raha nitako mantsy sansisy ny isan'reto karatra reto raha tokony ho sanhoity zany hoe tsy ampy avao zany koa ve atao mahagaga mety hoe nisy ankizy nandalo teto tena lainy ny anankiroa mahagaga ihany zany satria nareto vato roa nataoko teto ambony reto aza hita hoe mbola tsy nisy nikitika ka mamadibadika amin'reto karatra reto dia mahita fa ny roi de coeur sy ny dame de coeur angeny tsy ato roi de coeur sy ny dame de coeur tsy hitako hoe inona amin'izany no mahagaga anareo
andao ialeto ka. Viva 98.8. Tsy mahagaga ve zany osa izy ka? Zavatra tsy misy dikany izany fa mety hoe le karatrano fidintsika mihitsy ny tsy ampiroko sa ahoana ozy izy Charlie? Tsy mitombony izany nandritry ny ora ray sasany lalaovantsika ve dia tsisy natsikaritra mihitsy hoe tsy taony roi de cœur sy ny dame de cœur mba lozika ve zany? Azonareo antoka zany fa tsy nanombona tamin'ireo karatra ireo mihitsy nareo tao aorian'ny lalao. Raha zany aloha dia tsy ataoko inona koa? Raha izany mety Judi mitondra karatra roa nanaraka azy. Nefa ohatrany tsaroko tsara nge Judi nafaty farany tamin'ny lalaontsika ary vantany vao vita ny lalao dia napetra ny tao an-databatra avokoa ny karatra rehetra teny an-tanany. Sa mety hoe misy olona ny lalao ireo karatra ireo tao aorian'ny lalaovantsika? Ireo vato anankiroa napetraka teo amboniny nefa mbola teo amin'ny toerany daholo. Izany hoe ny roi de cœur sy ny dame de cœur ihany no sotominy dia naveriny amin'ny loany ny sisa. Ka nareo koa dia miady hevitra amin'ny zavatra tsy misy dikany. Avelao very ihany izany fa mividy vaovao indray rehefa te hilalao e. Tsy izany ny olana fa ny tsy ao an-tsainao dia ity. Nahoany saina ny nanontany antsika izay toerana namprimako ny karatra. Tsy vitan'izany fa vatany vao hitany izy dia nisaina avy hatrany. Ary sekondra vitsy monja dia fatany hoe ny roi de cœur sy ny dame de cœur tsy tao. Inona ny tia lahatongavany? Inona? Tsy azonareo ve zany? Mba alefa asolavitra lesy ny saina. Misy fandraisana amin'ny fahafatesan'ny Judi izao tranga hiverinareo fa tsy misy dikan'izao. Samy varinareo roa mampiaraka. Andre Matosaina? Tsy izany fa ny akanton'ny tanàna no mahavarina anay rehefa tazanina avy aty an-davarangana. Zavatra fa mihitsy mahalasa ny saiko. Hoe Mitazana ny tendrombohitra nahitana ny fatin'ny Judi dia manontany tena hoe iza loatra reny tsy vanina namono azy. Inona ihany koa nantony nanosika ny Judi eny amin'ny toerana rakotra ala kesika be tamin'ny andro alina. Indrisy matsy akarivotra ny nandehanana antsika nefa fahafatesana ny tsena azy. Ny alana hafatesany nanofy niaraka taminy niaraka taiza? Tsy tadidiko fa hoe tokoa. Ohatry fa inona mampisamboatra anao tampoka teo? Mieritreritra n'le nofoko dia tsaroko tampoka fa ohatrany hoe iny sananomboka ao restoran nahare azy. Nahare azy naninona ka? Tsy dia tadidiko loatra fa ohatrany hoe nisy olona mifamaly taminy tao anefitrano fa tsy tsaroko hoe izy. Eniko fotsiny hoe nisy feo somary avy nanako avy ao anefitrano. Saingy tsy tonga saina mihitsy satria efa tao anaty torimaso koa e. Esy, mety ho nofinao ihany izany. Tsy nanofy fa tena reko mifamaly tamin'ny olona mihitsy izy tamin'ny aliny. Dia tsaronao ve hoe asa mety tokony tamin'ny firy teo ny sehon'izany tranga izany ka? Tsy dia tsaroko loatra fa ngamba minitra maromaro talohana rendrika tanteraka dia tsy henoko tsoko izay nefa rano resaka ry zareo. Nofo izany. Efa hoe tsy nofo arikilarika fa tena feo amin'ny mihitsy ny reko nanako avy ao anefiny a. Eny tsy maintsy ho fantaritsika izany olona mifamaly tamin'izany. Mandroso ianao monsieur Saina? Charlie, ay marina tokoa moa fa fanatrika amin'ny efitranonao ny efitrano natorian'ny Judi. Eny tompoko. Karaha izany renao ve izany famaliana ataon'ny efitrano izany ka? Mazava ho azy fa henoko ka. Izany? Ka nahoana ary ianao no tsy nilaza ny minina taminay ka? Ka tsy niveriko zava-dehibe loatra izanyko. Moa koa nareo nge tsy nanontany anay. Dia fantatra hoe iza ny resaka taminy ary inona koa izany ny anton'ny famaliana izy ireo ka? Iza koatra ny Clark sy ny Atsaroa tampiariny moa? Tsy azoko. Clark? Dia
sarotam-piarina ona koa ka a tsy fantatrao tokoa mantsy ry monsieur saina fa niaraka ange Clark sy tompoko vavy Judy aona tsara hoe niaraka hoe Clark sy Judy eno Clark ange miaraka aminaminy marina ny teninao kanefa tsy nahasakana azy tsy mifankatia tamin'ny Judy zany raha marina zany hoe niazo Judy nefa taloha fa inanina ny tsy nalala ninina de roboka zany hoe izy ro vavi-pinamana iny zany nampirafesin'ny Clark hatramin'izay de efa ela ve ny nahafantaranao an'izany ka vao tamin'iny alina iny tsy nafantatra an'izany mihitsy raha tsy naretabatabana roa tao anefitra tao ekeko hoe tsy fahalalam-pomba ny mihaino resaka saingy raha marina de ny anarako ny voatonina tao ka tantarao hoe zao ary raha mifahinoko azy zavatra tsy nisy dika n'le izy fa Clark ny diso sary-piaro eno enge atsasakadiny tao arinina anaovana karatra niditra tao anefitry ny Judy Clark sy azoko hoe inona mampiakatra foanao amin'izany kilalao ngeny natao fa tsy hoe inona kory tsy mahatesitry reny aminao mifetsika reo mandritry ny lalao isaky mietsika kely de asy bizo kely amin'ny takolaka indray akia marikoriko matsiraviny mampime akola sela ka ezany izy hoe tamin'ny takolaka fa tsy mba tamin'ny molotra zany amin'ny velesika atao asary-piaro andriamanitra mahita ianao an'io finaritra ataonao e avelao lesy fa zaresina koa Clark za kely azambarangitina ohatrandrendry sy ty fa maromotra reny hitanao amin'izany asa raha tsikaritrao ny fihetsy Clark nandritra n'iny lalao iny toa monjomonjo tsy naheno teny mihitsy tsy hitafaly tsy hitatezitra zany aika mifihetsitry Judy tamiko ny nanafotoana azy ka ny mahagaga de hoe nahoana zany izy roa vavy misamy tsy tonga saina mihitsy hoe lehilahy ray ihany nitiavin'izy roa hatramin'izay ka ny tsy nampifandona ny sambo mihitsy no natonga ny Clark ny olakolaka taminy hoe hotazomana tsy ambarahatelo ny fiarahantsika fa tsy tsara raha be mpafantatra de samy nesona tokoa izy roa vavy de nanaona zany ny farany resaka izy roa ka romotra mafy Clark saingy reko mivoaka tao ihany ary niverina nakany anefitra any tsy nikiasy tanana ny Judy izy tsika niditra tsehatra kosa ara zany ny tranga fa ny ahiko de ty hoe ahoana ka mety hoe miverina tampoko le ry no ny aromotana tsy leviny tao anatiny de nikendainy tao Judy de modina riny tany anaty kesika tany ny fatiny avy eo eny mety ho zay kanefa azo eritreretina ihany koa hoe reninanina ny famalian'ny Clark sy Judy de fa azonao an-tsaina ny toy iny mety tombona ihany koa zany nefa nanina avy eo izy ianao de avita mon'olona izy amin'ny mahitako eny fa zao tokoa aloha oka tsy olazaina amin'ny Clark hoe nitantaraiko taminao ny momba azy tompoko vavy so de anakirotana ny fiarahany aminanina mantsy Monsieur Saina tazako niditra tao amin'ny efitra Charlie ianao teo totinianao be tsy zany fa mahitanao de lasa mieritreritra momba anareo sy Clark fa manino izay sy Clark zany hoe lasa ihany nieritreritra maminavina hoe mandra-pahoviana no iverinao fa tsy solo-kafa fantatra ny fiarahanareo raha ny filazanareo roa tamin'iny matsy inoko fa mbola zaharery ihany zany mahafantatra hoe mifankatinareo sa diso amin'izany aloha tsy diso ianao ka raha ny marina Clark ny tsy mbola tapa-kevitra ny anaparitahana momba anay ho fantatry ny olona eny any zany ho izy rehefa tena vonina ny fanolotra peratra eny amin'ny alitarsika zavatra ray raha teo rehefa diso fatabahoaka matetika tsy mateza zany arona aza atao mahasaro-pisainanao ty fanontaniako ty zato isan-jato ve ny fonanao fa tena tisy manajanao marina ny olo tianao iny ka tsy azoko valeorako izay fahazoana azy ary aloha mazava ho azy fony fahazazana efa mifankatiavanay saingy voainga an'izay ny tapa-kevitra niaraka asa raha mahavalo ny fanontanianao zany hoe ty tamin'ity Clark avelako resaka aminy ary ianao inona ny resaka nyresanareo teo resakako resakinona tona kasiliana be ry ianao
ka ilaiko fantatra ilay zavatra nanontaniananao tioko. Tena tia marina ve hono ianao dia nivaliako hoe tsy haiko fa nifantatro dia tiako loatra izy ka tsy avelako lasan'olo-kafa. Ary nizaniza mikasany mba ferahanay dia izy ny voalohany ho rafa. Dry fa maninona ny tiany ianao a? Tsy haiko. Toa mitady andeha lavitra loatra ny saiko mandinika ilay variteny nomenao azy. Viva 98.8. Zany tokoa le hoe ny lehilahy le tsy ka lehilahy ihany sady maminy atsy mifina ro sa tsy izay le izy ry Clark a? Okizay mifanandroatrona ho afa mahakamo e. Ko zany ko. Fa tamin'ny fomba ahoana moa zany nafantaranao fa miaraka izay sutika. Manantena ngainao fa tsy nisy nahareny resaka nampifamaly anareo roa tamin'iny alina iny ka. Iza ny tantaranao an'izany? Tsy zany zao ny zava-dehibe. Nanona ny mampalahelo satria aminy dia ohatrany hoe oram-panala ny fahadiovan'ny fitiavanao azy. Tsaratsara kokoa ngamba raha tsy miditra lalina amin'ny afera-pitiavana ianao a. Na izany tiako milaza aminao fa na dia ny fiarahanay Sudi aza ny taloha tsy midika mihitsy zany hoe nataoko ambany zavatra ny fifankatiavana sy nanona. Tiako izy. Ka mifanontaniako aminao dia hoe zay asa rotam-piary monja ve no nahavitanao nandatsaka ny Sudi tsy marina zany. Tsy namono any Sudi zany a. Mifamaly kely fotsiny izay satria nahatezitra loatra ny fihetsika Sarline andritra ny fotoana ny lalaovanay. Inona mahatezitra anao e? Satria ve Sarline nahafaty matetika mba ataovy aminao ny toerany. Tsy mahatezitra anao ve raha ny olontianao norokoroa amin'ny bandy eo masinao. Amin'io fanahinina mihitsy. Atao maty vetivety mihitsy ny lalao fa maiky fampitsetsitsetsitra takolaka eo masoko. Ary tsy tamin'iny lalao iny ihany fa nanomboka tamin'ny fotoana nahatongavan'ny Charlie teto Ambatolampy nefa tsy karitro hafahafa ny fihetsiny. Mba mahatsiaro voadona mafy ohatr'izany ihany ianao kanefa nahoana moa zany nampirafesinao tamin'anina izy nanona zay tsy iza fa namany akaiky izao. Tanao zany lozanao mandinika ny vody veranao fotsiny fa tsy mamaly. Ary ny mahagaga koa dia hoe nahoana ny tany amin'ny Sudi anao nanampatra ny atezeranao fa tsy sany tenin'inona tamin'ny Charlie ka satria tsy fantany hoe akiziko Sudi. Tsotra ny teniko aminao tsy namono a Sudi zany ary tsy bantoa mihitsy ny havita andatsaka ny olona amin'ny resaka asa rotam-piaro zany. Fantatro fa olona maherisetra ianao hoe dia manapatra ireny koa ianao vao nanomboka namaly anao Sudi dia niraisinao tamin'ny vozona akanjony. Eny hitanao zany saingy tsy adala koa ka tsy ahafeno tenako. Tsy nijanony ela tao amiko any ahy. Taperiko ny resaka dia nivoaka ny efitranony avy eo. Saingy niverina tao aminy ianao rehefa nandrina ny alina ary noho ny atezerana sy ny aromotana mbola tsy levona tao anatinao dia tsy mahagaga raha vitanao nananken-dazy mandrapatapitry ny ainy. Ianao raha teo tsy vitan'izay tsy azo toina fa tena tsy azo valiana koa Amsainao tsy miangatra mba mitombona ve zany teninao zany? Eny mety hoe tsy tao anatin'ny kajinao ny analana iny saingy noho ny tsy fahafehezanao ny tenanao dia tanteraka ao zany. Naharinao tany an-tendrombohitra amin'ny fatiny avy eo mba anakorontanana ny sainay. Lety zany ka fa biby mihitsy ve ny fetreretanao nataoko ihany tsy ho tezitra fa tafahoatra loatra amin'ny fanendrikendrehanao Eo anao fa lasa andraso aloha inona tia ampatsiahanao fotsiny fa raha tainy ka reny nanona ny fahamalianareo Sudi tamin'ny fotoana iny dia tsy salasalana fa nanona ny namon'ny rafivavy. Azafady oke tsy aza mihevitra ny kitikitika ny nanona amin'ity raharaha ty mihitsy ianao fa tsisy idirana io. Ary mampitandrina anao koa mba tsy ho lazainao amin'ny fiarahanay Sudi fa ho simba sy ho rava tanteraka ny aminay raha fatany zany. Raha ny amin'izay indray mahazo matoky ianao fa tsy maintsy ho fatany zany na oela na oaingany soavalina dia rapiso indray Dry fa inona mampiritona an'iny Charlie tsy nisy ninina za aloha miny fa tena le iny mihitsy nanajedaka ny Sudi mitombona roa zany inao koa nefa fa zavatra hafa mihitsy ny antony fa tsy resaka asa rotam-piaro. Inona ohatra ka asa mety hoe nanona ny tiany kokoa dia naleo ny vonoany Sudi satria te hiaraka ankahalalahana aminanina izy. Fa raha tainy ka hoe reny nanona avokoa zany ny famalian'ny Clark Sudi dia 700 ny finoko fa tena nanona no ambadiko izao. Kanefa nera ny fahitako ny fihetsiky nanona toa tsy mbola mahafantatra ny ninona momba ny Clark Sudi mihitsy izy fanampin'izany vehivavy kely toy iny ve ozy izy ianao dia navita nitondra ny faty tena tampitendrombohatra. Eny fa hono aloha
iza ny tompo-kevitra ny amin'izao dianareo aty Ambatolampy zao nanina na ty toerany ty aza izy ny safidy azy ie raha izany azo iverina koa hoe mbola tany tanàna reo nefa niay any fifandraisan'ny Clarka Sud izy ary no manome mihitsy zao fialan-tsasatra zao mba hanaporofona zay tena marina mety zay ary de voaporofony tamin'iny alina iny zany ay any zany de hainao mitoy any eny e fa tsy haiko aloha efa kaiky tsika tia manenjika atsika ty kosaina Clarka sy nanina oaiza vao marina izy zany oaiza moa fa mba mandindy andindy oaiza ka so mantsy mba ray lalana ihany tsikako zany hoe mikasa niverina ny amin'le toerana nahitana amin'ny fatiny sidi zay ay mitovy ny diantsika raha zany ko ary ay sarlika asa mba tsy nisy nahatsikaritra n'izay ny alany tao amin'ny efitranony kely sisa de ho tafakatrena tampontsika septra be zany nareo lahy tao tsy mihontsina akory oy ndraso aloha fa ohatry ny mahatazana olona mikofokofoka ao anaty kestio zany inge za sa tsy hitanareo aiza ihany tokoa sady tiana eo amin'le toerana nahitana amin'ny fatiny sudi mihitsy manao ino io olona io ohatry ny hafahafa ino a ohatry ny hoe miondrika mitady zavatra sady mailomailo be aza tairina aloha fa alotsika manatona moramora ndraso hoe Charlie tena i Charlie io ihany tokoa fa manao inona ty raha Charlie manaitra koa nareo fa inona tatiavinao aty vao maraina mba nivoaka nakarivotra maraina de nanararoatra ny akatra aty so mba misy fiovana ny toerany raha ny fahitana amin'ny fihetsika eo teo nefa de ohatrany hoe misy zavatra karoanao zany ingeto tsy zany hoe araka ny lazaiko teo de tiako amarinina so efa nisy fiovana ny toerana sia marina lesy raha zay na raha Charlie ohatry ny hafahafa mihitsy ny fihetsikareo zany ary nareo inona ny alehanareo aty mitovy atondy aminao ihany zay ka raha ny fahitako amin'ny manodidina nefa maly ihany aloha ny na izany aza tiako ararotona ihany zao fiainatsika efatra zao fa misy inona tsy zany fa misy zavatra tokony ampahafantariko anareo moa zany ino zany mienanao ary zay efa niresaka momba n'le karatra banga ihany moa zany tsika maly fa ngamo tsy efa nilazaina anao fa Clarka nanangona azy efa fatan'izany fa mifanontaniana manentikekika de hoe nahoana ny roi de cœur sy ny dame de cœur ny tsy hita tao ka nyandray mahaliana de hoe tena misy idirany amin'ny fahafatesany Judith koa ve zany zavatra tsy isy dikan'izany eo ndrindritsika zao ny tena marina mantsy ny dame de cœur ny tsy mbola itsika hoe natao aiza fa ny roi de cœur de tao ambanin'ny fatiny Judith nahitana azy tao ambanin'ny fatiny Judith hoe ino de nahoana tsy nisy nilazan'izany ary rato zao satria tsy voatery olazaina aminareo avokoa ny zavatra rehetra zany hoe nalainy Judith ary netiny nanaraka azy tety ange zany ny karatra roa zay no nahatonga an'izany roi de cœur zany tao ambany fatiny ny roany nalainy sy netiny taty ny damina kosa le olona niaraka tamin'ny teto amin'ity toerany ity mitondra azy zany hoe samy mitondra ray avy izy roa olona niaraka taminy eno roa izy ireo niaraka naketo amin'ity tendrombohitra ity tamin'iny alina iny zany hoe talohan'ny nialany izy roa tao amin'ny hotely de niara-ny vily tao amin'ny saleleliny lalaovanareo izy ary samy nakakaratra ray avy ary tsy kisendrasendra zany na hoe fihetsika andeo azy fa nisy antony tao zany hoe Judith naka ny roi le olona kosa naka ny dame ary niaraka namonjy n'ity toeranyity izy ireo rehefa samy nahazo ny azy zay no nahatonga n'le roi tao ambanin'ny fatiny ary ny dame kosa asa mety hoe nafinin'le olona na mety nariny tsy haiko raha zany nge i olona niaraka tamin'io no namono azy mazava ho azy mety ho iza nefa ary na ihany koa ny dikan'ireo karatra roa oay andraso aloha fa ohatra ny matazana zavatra zany ary ambany ravikazo ry vetivety hoe dry fa iny ty zavatra hitanao ty telefony ty tsy tandrotandroka akory ny natazanako azy tery ambany ravongoavy tery telefona hoe tena mba mahagaga indray tsy nahitana ny ty ratsy zao hoe tena efa vaky be izy zany efa vaky kanefa mety mbola mandeha andraso hoe jereko tsara marina tsy fonina ny Judith
tena azo antoka ve zany eo e ary mety ho izy tokoa ty a aloaloha andramako velomina kely vetivety e andraso aloha io fa velona reto tonga dia ny sms ny enregistrement d'appel no nijereny voalohany zay mihitsy ho ataoko io no aty jereko azy hoe ohatray to tonga dia sytominao fotsiny le izy e le ty losa fa zay vao tiana tratra daholo na fen'ny lariklarika otry fa ina koa tomahazo any clark e to tsy mahatombotsiraka mihitsy anao fa sady manaiky molotra ny mihoatroatra aloha zany ka ndraso hoe maromaro ihany ny sms sady fa ona tsy azoko fa to sms avy amin'ny clarka na kamarony tsy zao to ndraso hoe nanina fa hoany reto hoe fa ina ny dika ndray sms be dehibe ny fandefasanareo sudi reto zany hoe andriamanitro clarka tsy napoziko nanina tonga dia nanina le fonina dia lasa izy nandritona avy aloaloha zahana za fa nanina ho a iny fa lasa nanenjika naniny clarka ary raha ny fahitako mifetsiky nanina aloha vo zao mihitsy izy zany vo nafantatra ny fampirafesan'ny clarka azy no zany tsy mitombona hoe izy namono ny judi tsy fantatra ao fa mety ho fika efa ny manina mihitsy ngeny azy dia nio tsara nge mifetsiny teo hoe avy etrany dia nysytoniny teny an-tananao le telefona ary na ny fisin'le telefony tao anaty krifotra aza mahagaga ihany hoe nahoana moa zany nyzao vao hitantsika ny polisy aza matsy ange tsy nihitanin'inona teto e kisendrasendra ihany aloha no natazanako azy tao anaty ravongavo tao e fa inona tokoa aloha zany nikaroanao teto vao marainy tsy nikaroka ninninona fa reny efa nilazaiko anareo teo reny ny atondehako teto e tsy lany fotoana ihany sika fa nahita ny finday any judi fa hony tokoa e mety ho fantapantatra ao ihany ve hoe izy le olona niaraka tamin'ny judi teto tsy fantatro saingy mazava ho azy fa nday amin'ireo pré hôtely amintsika ihany ary mazava ho azy koa fa mifankafantatra tsara izy ireo matoa samy fampitaritarika tamin'ny andro alina tena nao inona taty nefa e asa mety hoe mba fitity voakalina fotsiny na mety hoe nampiaraka tsy haiko hoe ohatroatra zany nampiaraka eno zany hoe lehilahy zany le izy tsy fantatra fa mba ohatra ihany aloha zany ny ahy asa mety hoe nanina ohatra mety clarka mety hoe anao na le roi de cœur ihany koa e zany e fa mahavahalalana ihany zany zany ho ihany fa tena ho raharaha ihany ny clarka amin'izao zava-misy zao judi maty nanina koa ty ohatrany tsy azo tena ina ntsony clark fa nahoana anao mitanondrika ka lasa n'olo tiako lasa nanina otry fa lasa izaka tsy haiko fa lasa andritina an'izy dia nilaza fa tsy verina tso tsy nientineny fanazavako mihitsy izy ka efa nilaza taminao fa na hoela na oaingana dia tsy maintsy ho fatany marina na fenonao e ka tiako izy ny tena tiako fa tsy judi eny ka na izany azy aloha tsy tokony andeha izy aleo fa enjehiko any iny dia mbola tsy lasa lavitra ary Viva 98.8. tsy maintsy mandeha fa tsy misy antony tokony hijanona-keto tsony anio dia anio ihany dia hiverina ho an-tanahy tsaratsara koa raha mijanona ianao aloha mandrapatapitry ny ankety ny polisy raha tonga efa nilaza fa tsy afaka miala etonareo raha tsy mahazo lalana avy amin'izy ireo e tsy vitako e tsy tia hita ny salovatava ny clarka tsony tadiava hotely hafa raha izany ny olanao e tsy olana ange zany e tsy hitako koa ange zay antony mbola mampisalasala anareo e tsy efa mazava ve fa izy ny namono any judi ka inona ary no mahatonga anao milaza n'izany ka mazava be zanyko hoe ahoany satria fantany fa tsy maintsy hifandona ny sambo dia naleo ny nalentika andray sady raha azoko tsara clarka ange zany le mifamaly tamin'ny judi tamin'ny alina iny izy indrindra ka vao maika mazava zany fa mifamaly izy roa dia nefara tamin'ny famonoana ny judi eny efa voaresaka e zany saingy nandahatra amin'ny farany ny olo tianao fa tsy fifamonoana velivelo ny efaran'ny adin'izy roa
fa le kiala jeudi koa aloha dia tena tsy vanina e. Tsy vitan'izay sakamalafika io fa tena hoe sakaiza manodo mihitsy. Mate hiteno mihitsy hoe tsara ho azy ny maty. Tiako anefa mampafantatra anao fa ny fiarahan'ny Clarka Sud io efa nisy talohan'ny anareo. Eno ary fanampon'izay sahala ihany nareo mirahavavy satria samy tsy nahalala ninninna. Ahoana tsara? Zaniko. Zany hoe efa niaraka ela be tamin'ny jeudi zany Clarka talohan'ny koa tiany ianao. Antray. Nahoa zany rehetra izany tsy fantatro raha tsy izao. Satria nitazon'izy roa tsy ambara telo ohatry ny anareo sy Clarka ihany ny fiarahan'izy ireo hoe raha mety aza miala eto Ambatolampy aloha raha tsy efa milamina avokoa ny zavadretra e. Dia inona nefa mbola tsy samboranao any Clarka e? Efa hoe mifamaly izy avy eo dia mifamono. Ho tanteraka ihany zany rehefa tonga amin'ny fotoanany. Mbola betsaka raha teo ny zavatra ilana fanamarinana. Inona? Betsaka amin'ny fanontaniana tokony hipetraka momba an'ireny zavany sy ho an'ny naraindeny e. Ireny SMS hitantsika atao anatin'ny telefaony Julie ireny, ny zavatra tsy normal. Vao maika tsy azoko. Ka zao rehefa nataoko mifanondriniana, nisy appel sy SMS maro be ny fafana tao, dia izay SMS appel tiany ho hitantsika ihany navelany. Zany hoe tsy tonga ho azy ireny tranga tamin'ny maraindreny fa efa vaomana mialoha. Eny raha atao amin'ny teny hafa moa zany dia fotoana fotalohan'ny nahatongavantsika telo teo tendrombohitra nametrahana ny telefaony tao ambanin'ny ravikazo. Zany e. Dika ve zany fa zavatra namboamboarina fotsiny ireny hitako an'keo ireny. Raha ny SMS ny fandefasan'ny jeudi sy Clarka aloha tena marina ireny, tsy nisy ny kitihana. Ary ny ahitantsika an'ireny mihitsy aza mitanjony tamin'ny fametrahana ny telefaony teo. Raha zany ange Charlie nametraka ny telefaony teo satria izy no hitantsika vao maraina tao anaty kirifotra tao. Tsy salasalana zany sady ohatra ny hafahafa ihany re fihetsika an'keo ireny Eny, ho hitantsika ihany zany fa ndolo iveriny. Dia mitoera amin'ny hotely hafa raha tsy tianao no mbola hifankahitana sy Clarka. Ary to mangoronetana koa tianao nanaitra koa ianao aisy nanaiky nijanona ihany ve izy? Aza manay ianao fa toerana azo antoka ny misy ny olo tianao e. Zavatra fa mihitsy ny antokavaka atao ny efitrano ato. Inona? Tsy mila resa be ary saina marary ny lohako. Ty amiko ty le telefaony jeudi hitantsika an'keo e. Ataoko inona iny? Ary azafady ianao amalonako an'ireto lamby reto e. Fa mikasa anao izy tianao no manamboatra hitany. Eny e, tsy mahagaga satria efa fantatrao fa tsy maintsy atsikafo nyty telefaony ty avokoa ny marina rehetra dia aleonao manao tari-dosotra. Tsy azoko. Mbola misy zavatra maro tokony horesahantsika atao anatin'ity telefaony ty. Fa tsy efa ampy anao ve zao mahazo anazy ao e efa niala tamiko ny olo tiako no nifatina telefaony nanao iny. Mbola inona ihany eo indrindritsika izao. Mbola sombony monja tamin'ireo afatra ny fandefasanareo jeudi mantsy no hitantsika dia tapaka ny resaka. Mbola maro dia maro anefa ireo afatra sy tahirina antsy voarakitra ato. Tsory izay tianao atongavana arangafa ela be zany nandasoko kely ary. Ny alina nafahatesan'ny jeudi zany hoe nitra vitsy talohan'ny namonoana azy dia ohatr' izao mesazy ny fandefasanareo roa iovaka io. Clarka, tsy teritra amiko tsony ve malalako. Makarivotra ety atapon'ilay tendrombohitra rakitra kesika zao dia tonga avy ety fampiarakitsika. Ary ny afatra manaraka dia milaza mazava tsara fa tena namonjy azy teny toerana tokoa ianao. Dia maninona ka? Namonjy azy teny tendrombohitra ianao dia nikendainao izy. Tsy nanao an'izany tsy zany navita an'izany. Raha nisy angamba ny fahatsoko dia ny fiheverako avy hatrany fa niara niala tao amin'ny hotely nareo roa kanefa ny tena marina dia efa niandro fotsiny fahatongavanao tany tendrombohitra izy. Efa mazava avokoa zao ny zavadretra fa misy terin'ireo karatra roa sisa ny tiako tantarainao amiko e. Tsisy fantatro izay lazainao e. Efa vita koa reto netako fa lasa. Hodinao tsy tazana nga ireo fiara miantsona eo velan'ny vavady ireo. Oaritsy. Fa tsy azoko. Reo ve tsy tabanina pra? Voalaza anao. Ialako tsiny fa tsy maintsy hampiatra mirafitra amin'ny fenin'ny asan'ny polisy ny tiako tenenina amin'izany dia hoe tsy izany tompona ndraiky tamin'izao fisamborana anao zao fa ny commissaire. Tsy manaky an'izany
fa ahoana zao fa nahoana nentony polisy any Clark satria izy ny namono any Judy. Zany hoe izy ve zany le olona niaraka tamin'ny Judy tany anaty alakesika? Araka ireo afatra maromaro hita tao anatin'ny telefony tompoko vavy dia efa tonga mialoha tany tendrombohitra Judy ary nanafatra ny Clark izy mba ho avy eny aminy. Nohony tonga tany anefa Clark dia nanakenda ny Judy nataony voalohany. Inona nefa hono ny antony? Asa mety hoe mbola nitohatra any anaty kesika amin'ny fifamaliana izy roa tao anefitra dia nefara tamin'ny fanakendana. Mahagaga nefa dia ity araka nefa nilazaiko taminareo dia ninona naverina sy napetraka tao ambany ravitra ny telefony Judy kanefa mety ho izy nanao an'izany ary inona ihany koa ny antony. Charlie, enao no hitanay vao maraina teny fa nampin'izay enao ny voalohany nahita an'ilay telefonina. Tsia marina fa hitanareo vao maraina teny saingy tsy zavelively nametraka n'iny telefonina iny teo. Raha ny hevitro mety hoe olona sendra nandalo nahita azy voalohany saingy no nifantany hoe maty nisy namono ny tompony dia naleo ny naverina tamin'ny toerany satria natahotra izy ohatra. Na koa hoe olona fanta-javatra ny nametraka n'iny teo mba hanampiana antsika hikaroka ny marina. Ka raha izany ary naona nisy SMS tahirinantsy marobe ny fafana tao ka. Mahagaga ary ny mampametra mpanontaniana hoe inona ny zavatra tsy tiany ho fantatsika kantony namafany an'ireo antso sy SMS ireo. Inona tsony koa nefa mbola esana saina amin'izany rehefa fantatra sy nandray valina sa mpamono olona dia izay ny zava-dehibe. Nandraso aloha hatreto dia tsy mbola afaka milazy tsika fa Clark ny namono azy. Fa tsy efa mazava be ve hoe tsisy afa-tsy le dalany niaraka tamin'ny teny tendrombohitra tamin'iny alina eny fa nifakanesany teny tsy midika hoe namono ny Judy izy. Tsy azoko mihitsy. Eny raha ataontsika aza hoe namono ny Judy tokoa izy tsy mihina hoe izy rery fa mety ho nisy olona niray tsy kombakomba taminy tao. Dia izy asa mety hoe le olona namerina nametraka an'ilay telefonina tao ambany ravitra azy ohatra. Inona ihany ianao tsy efa ampy anareo ve mifahafantarana fa efa voafonja anaty gadraviany tenanay te resaka manokana aminao inona no antony namonoana ny Judy? Tsy mino mantsy aho raha noho ny fietsiny tamin'ny Charlie nandritra amin'ny lalao no antony nanalanao iny. Manaraka izany inona ihany koa mystère le roi de cœur sy dame de cœur. Ary naona nesorina tamin'ny namany ireo karatra roa ireo ary naona koa moa izany no hita mipetraka tsara teo ambany fatiny Judy ny ray tamin'izy ireo dia ny roi de cœur izany. Tsisy fantatro izay lasainao. Tsy namono olona zay ihany no fantatro. Tsy mpamono olona tsy misy afa-tsy ianao hoe fa mifantatra fa niaraka tamin'ny teny tendrombohitra. Marina fa nandefa SMS tamiko izy mba hoeny amin'ny tendrombohitra ampiaraka be sy fakaty be ho setra amin'ny fifamalinay no ny tonga teny nefa dia naninona ka mivata amin'ny mangatsika ny vatamiko teny. Zany no marina Judy efa tsisy aina tsony ny hitako teny. Zany no marina ka raha mihinareo tsara tsy mihinareo ataoko ahoana moa. Raha zany ny tena marina dia nahoana noho tsy nilaza n'izany hatrany am-boalohany ka natahotra natahotra no voarohirohy ataovy aminao ny toerako eny ho hitantsika ihany ho ny fahamarinana izany fa anao izay fomba hamohananao ato andraso fa resaka amin'ny komisera ary aloha. Viva 98.8. Fa ahoana ihany nahoana no navoaka indray Clark? Zany no niresaka tamin'ny komisera mba hanao azy. Fa ahoana satria tsy meloka oka aloha zany no marina fa hamohananao tsy midika hoe tsy meloka ianao tsy azoko mihitsy araka ny lazaiko tamin'ny saina sy komisera dia vata mangatsika ny vataniko teny le olona nametraka n'iny telefony n'iny tao ambany ravikazo no namono any Judy. Mino ansana mihitsy olona mifandray akaiky tamin'ny Judy olona io ary matetika no fampiresahan'ireo tamin'ny appel sy ny SMS. Izay no natonga azy na mafan'ireo SMS sy appel mialohan'ny namerenana an'ilay telefona teny an-tendrombohitra. Ary fanampin'izany rehetrarehetra izany fotoana fotaorinany nahafatesana Judy dia mbola nisy nikitika sy nampiasa ny compte Facebook-ny. Araka ny fandiniana dia mety olona ray na olona roa samy hafa ny piratiny compte ny taorinany nahafatesany. Ka hono mba lazao aho hoe ny anaran'ireo lahy amin'ny FB. Ny Clark Karamarsa. Ndaso
ty amiko ty mantsy ny telefony Judy ary hiditra ato amin'ny compte-ny mba hanamarinako raha tena ao anatin'ny listry ny namany tokoa zany anaran'izany. Clark Ramarson? Clark Ramarson. Mazava ho azy fa tsy maintsy ao anatin'ny lista tamiany zahay raha teo miresaka am-pifona. Io tokoa. Ndaso hoe raha ny hitako ato a tsisy afa-tsy resam-pitiavana be mifampizaranareo tato. Marina zany fa fomba mbola tany an-tanàna nandefa mpifarany taminy. Ny andray avitry nena Charlie. Avitry nena Charlie. Ty hitako ty. Tsy dia mifampiresaka firy nareo raha mifahitako azy ato. Raha tsy diso a fony za mbola mpianatra katso no mifampiresanay farany tamin'ny MP. Mo za koa mahalana be vao mikitika FB. Fa ny appel sy SMS ihany no tena ifandraisako amin'ny namana. Ary nanana? Minoso nanana ny anarany. Ndasa ro hoe. Aiza? Otry. Tsy hitako ato anatin'ny lista dami zany anarana zany a. Kanefa dia izay mihitsy ny anarany ao anaty FB ka. Minoso nanana. Tsisy an'izany ato e. Eny hitako ihany moa zany le anarany saingy tsy amiany Judy izy. Nefa ohatry ny mahagaga ihany raha mpinamana be ohatry azy mirahavavy ireny tsy mifandray ato anaty Facebook ohatry izao akory e. Ka misy zavatra tsy normal ange ao raha zany e. Jereo tsara aloha fa reny aza ny tena misary adala amin'ny FB ao matetika. Ka tsy normal mihitsy satria rehefa jerena tsirairay ny rantona ataon'ny nanana dia hita fa matetika Judy nanoratra tao amin'ny orany. Raha azoko tsara ange zany dia vao maty mihitsy Judy dia mibloke ny nanana tsy ho amiantsony. Normal be zany. Olona efa maty ve mbola atao inona miany listry ny mifotsiny? Efa fantatry nanana raha ty fa raha vavy ny tompoko vavy Judy ka tsy mahagaga raha mibloke. Fa ny tena mahavariana dia ty raha ny tokony ho izy na dia efa mibloke ny nanana azy Judy dia tokony ho hita ato an-trano ny resaka ny fanaovan'izy roa vavy hatramin'izay. Zany hoe tokony ho hita an-trano zany ny conversation. Mifanohitra amin'izany nefa ny zava-misy. Zany hoe efa voafafa koa ve zany ny conversation zareo? Dia tamin'ny fomba ahoana koa anefa? Tamin'ny fomba tsotra ny piraten'ny nanana ny compte-ny Judy ary ny fafany ny conversation mba tsisy ahita tsony ny resaka ny fanaovan'izy roa tao e. Dia inona nefa ny antony nanaovananana zany? Mazava ho azy fa tsy maintsy misy resaka hafahafa nandeha tao e. Ary mazava be koa fa tsy maintsy misy ifandraisany amin'izao famonoana ny Judy izao ny resaka ny fanaovany zareo tao matoa nahavitana nanao piratazy mihitsy mba hamafana azy. To hafahafa marina ary tena miteraka iabe ihany ange izy zany e. Fa hono ny teny saina hoe mety olona roa samihafa no nikitika ny compte-ny Judy tao aorianany nahafatesany. Inanana ny ray? Iza nefa ny anankiraika? Le olona nametraka nyty telefony ty teo ambany davitra azy hoe mety ho nanana ihany koa nefa ny nametraka ny foniny teny. Raha tsy nanana dia mety ho iza? Raha tsy nanana dia Charlie ary mazava loatra fa izy ny namona ny Judy. Tsy lojika hoe nanana ny nametraka ny telefony teny an-tendrombohitra ka. Izy ve itony tena? Lojika satria tsy itony tena velively mikajy ny teo mpanaovana zany. Ny tao andohany dia hoe efa bloqué Judy ary efa voafafa ny conversation ka tsisy araka tsony izay resaka hafahafa ny fanaovan'izy ireo. Mety inona nefa le resaka e? Asa be dia be ka. Izy roa raha tonga hoe pirafy vavy ka mety hoe misy ifandraisany amin'izany. Mety hoe fandrika na tetiky ny anana mba anatanterana ny famonoana Judy koa ohatra na tsy haiko hoe ohatroatra zany. Azoko. Zany hoe raha somary verenana hatrany voalohany zany le izy dia izao. Mety hoe reny nanana zany ny fifamaliana ny tranga tao amin'ny efitra ary avy amin'izay no nahafantarany fa niaraka izay Judy. Rehefa zany dia nyreseny lahatra tamin'ny MP Judy mba hiaraka handehandeha amin'ny eny an-tendrombohitra. Noho ny tonga teny eny izy roa dia nikenday ny tiany heveriny fa ho rahavaviny. Ary noho ny avy eo dia modina andefasany SMS tamin'ny fonina Judy mba ho avy. Zany hoe famonoana ny Judy sy ny fandetehany azy zany tanjony mba hamarina faty anay. Mitombona mipetraka hevitra ao ary ava amin'izany teninao zany nisy tonako ny fehezanteny indray mba hanizako ny fanazavana. Ozy ianao teo hoe nyreseny nanana lahatra tamin'ny MP Judy mba hiaraka amin'ny andendeheny an-tendrombohitra. Zany hoe mety ho eo MP voalazany io le ny hoe zany nanana ny fafana tsisy ahita ka nahatonga azy nanaisitra ny conversation. Mazava ho azy. Ary rehefa vita n'izany rehetra zany dia modina veriny teny an-tendrombohitra le finday mba hanakorotanana ny saintsika. Indrindra mba handetehana ny Clark.
tena vehivavy tsy vanina demoniaka. Andraso kosa aloha tsy renila tsara ngamba ny tenin'ny saina teo averiko raha tsy nanina ho izy de Charline nametraka an'le finday tao ambany ravikazo ary mazava loatra fa ny ray amin'ireo olon'ireo ihany namono azy ity elaly tiana atao hoe Charlie inona ny idirako amin'izao fa za mirediredy a ka inona natao ny lavomaraina teny tendrombohatra re raha tsy elany nametraka an'le fonina teo amin'ny saina tsy miangatra mihitsy ny olazako fa tena miaya an'lahy efa nanao fandiniantsika teo ary efa mazava nitsokevitra fa inanina no namono ny Judy no mifampirafesan'ny lanin'izy roa zao de zao ihany tsika de ho any aminy ary amatotra azy ndao oka aloha tsy mbola mahafantatra zay tena mariny tsika fa teoria tsotsotra ihany napetraka teo iresaka amin'aniny tsika de ho iteo ny toeny za tsy andeha ho any amin'aniny tsy teo iona aminy fa hono zao fa lasa izy nanina nangoronetana izy de lasa nandositra ny tanà losa mbola tsy lasa lavitra fa ndao hojerenany amin'ny stationnement angeny malaky ary fa akina fotsiny zao fa tena kiala zany ny mpamono olona ainy ngamba hoe tsy maintsy ho fatantsika marina de naleo ny nandositra eny angana fa sao de ho lasa any izy angana ianao ndao ary sprinter rehefa naingitiny misy ananany olo le mpanera teo ay io amin'ny banfond io sy io tonga de sy to mivoaka ty vela ny fahazavela isitritsika ao andraso mademoiselle nanina mivoa atao ianao fa mila miresaka tsika saina mivoa atao ianao fa azy lozanao mivandravandra eo ambadika io fitaratra io le ty inona ihany ary nenareo lazao malaky fa makianaingo io taxi bureau io miala tsiny fa tsy mbola nanome alalana anao hiala eto batalampo ny polisy noho izany de ampidino ny entana fa tsy mahazo mandeha ianao mba ampidiny kely ny entany vehivavy io azafady misaotra omeo atingo tapoko fa tsy hevitry ny hoaiza nefa namono olona ianao tsy nalala maty ka noho ny tratra zay vao mitady anao taridositra tsy azoko aoe sady mandeha tsika no miresaka andeha hoaiza ho any amin'ny komisary hafa hoaizandray tsy efa nilaza taminao moa hoe tsy mahazo miala eto nareo raha tsy mahazo alalana efa indroa zao no nanandrana andeha tsokosoko ka ela loatrako kolarika azy iny na votsitra ihany kanefa efa nenahana fantatra fa izy ny mpamono olona ianao no namono ny Judy de Clark no nosoranao fotaka mba malinao faty azy roa mangina aloha ny fanontaniako voalohany amin'ody ity nahoana ny voamaty Judy de ny boloko ianao tsy ho amianao tsony izy olona efa maty ve atao inona hanamariso fotsiny de nahoana ny piratenao ny compteny ka fa aleo fanontaniana fa aza mora amin'ny varameny mipiratenao ny compteny ary mifafanao ny conversation mba tsy isa hitantsony ny tetidraty zay nentinao namandriana azy zany hoe nyresenao lahatra izy hiaraka aminao eny an-tendrombohitra mba hahafanao manakendazany anaty kesika ivile tangana fa velominareo hoaizy aty ianao fa tsisy mialy zany eto aza sy tonona mitady kitapony kosa izy fa avy aloha mindra milaminy ka zao tsy misaraka sika raha tsy efa mazavy ty resaka ty averiko aloha ny fanontaniany nahoana ny piratenao ny compte ny Judy ny maty izy ty misy mosoara de efa fontarenao fa tao mivoadinitra vetivety teo ranomarina tao arinina nanaovanay karatra de nandeha fasako MP izy rehefa samy tafiditra tany anefiny avy zay de hoe ahoana ka hoe inona ny tena marina momba andrisy Clark fa efa hatrinela natsikaritra fetsika fahafa teo aminareo indrindra nandritry ny ariva nanaovantsika karatra teo tsy vita n'izay nanao fetsika fahafa tamin'ny Charlie izy fa sady tsikaritra nangata masy matetika tamin'ny Clark koa de ahoana sisika tezotra be izy sady nilaza hoe sarom-piaro amin'ny tsy amony inona ho nidirako amin'izany sy ny sisy eny normal na be raha nilazany izany izy satria tsy mbola fantany mihitsy ny momba anareo sy Clark zay indrindra nilaza zavatra be deabe tamiko izy de nilazainy ianao ny momba moa azy roa sy ary ianao ka nilazainao taminy ve ny fiarahanareo sy Clark de toy zary aloha ny fitantaranao be deabe ny teny tsy voahevitra nataony tamiko de nanjary nanao ohatran'izany taminy koa nandraoana sy nanao vavabe taminy mihitsy ary de ahoana
tezitra loatra dia nyvonoako dia nyvononao izy nyvonoako ny telefonako dia natory maraina niny ny raha nahita fa matinitsy namono izy dia natahotra satria fantatro fa tsy maintsy ahavoaroroy azy resaka faran'ny fanaovana izay zay no nahatonga ampiratony kotiny sy namafany conversation anay aiza mpirofinonay an'izay voalazanao tsy misy sanky fa zay marina ka raha mino ianao tsara tsy mino ianao ataoko ahoana moa eny re zay hodiniako sy fakafakaiko lalina zay rehetra mitantarainao dia hitantsika eo ny toeny ka mahazo mivily any amin'ny hotely toeranao anao saingy oka tsy andositra fanotelony ahoana hoy ny anina ka ampitombana ihany ve nyfandinianana ataontsika Mombasy tonga ny fotoana tsy azoko nandinika sy nandalina ny zava-misy miampy an'izay rehetra milazaina tsirairay avy fanontaniana maro ny ilana valiny ny misterin'ireo karatra roa inona marina nataon'izy ity teny tendrombohitra tamin'ny aliny ary izavony niaraka tamin'ny teny dia izy koa nametraka n'ilay telefona atao ambany ravitra azo ary indrindrindrindra iza ny namona an'izy ity dia ahoana efa fantatrao anga anio ariva miaraka isakafo amin'ny toerana ray tsika efatra dia eo nitondrako ny toeny lazaona nisy sary le fa any amin'ny resto mahazatra no nisakafo anatsika efatra Viva 98.8 efeto tsika efatra ary sady misakafotsika miresaka ento ny resaka andre matosaina sady zay efa mankany afantatra hoe iza marina ny nahafandosa eny ary ka samy manolila tsofina ra fa lava dia lava ny resaka aza vaika ohatrany ampiandohany mihitsy ny tantara mba tsy ho sarotra aminareo ny anakatra an'izay tiako ambareto ka zao miarananao karatra nareo dia manino raha mety dia aza tapahana aloha fitantarako foninareo nanao karatra dia zavatra maromaro no tsy karitra nandritra ny lalao voalohany amin'izany ny fihetsika tsy voatandrina teo amin'ny sary lisy vidi matindray ty aty daholo maso reo mankasitraka kizy dia asioroka mifiretaka be amin'ny takolaka indray aloha fa tena manaiky ny fahaizandria reny fihetsika reny izay niteraka atezerana sy asa roa tampiaro amin'ny clarka manokana ary hita taratra tamin'ny fihetsy nandritra ny lalao zany atezerana zany fa manina ho aklarka ny sainy ho teny mihitsy mifantoka kosaka izy sady zany lesary clarka mandehana fa zany angorona ny reto tsy teo amin'izyti sarly ihany nefa nahitana zany fihetsika hafafy zany fa teo amin'izyti sy clarka ihany konge ary orony azy lozanao reo sy clarka mifangala-pijery eo eno tsy vita an'izay fampijery matetika fa tena hitako mandefa tsika miafina mihitsy indraindray aza mampimeora angafa to izy ny lalaovatsy niteraka tsy filaminatsy sy asa roa tampiaro teo amin'ny raha mahatokelinaniny zany saingy tsy naseho an'ny teon'io zany tapitra ny lalao naorony clarka ny karatra ary samy namonjy ny efitra fahatoriny avy ny tsirairay rehefa samy tafiditra tany anefiny nefa ny rehetra dia nandefa afatra miafina tany amin'ny zodinina aniny hoe inona ny tena marina momba andrisy clarka fa efa hatry ny ela natsikaritra fihetsika fahafa teo aminareo indrindra nandritry ny ariva nanaovantsika karatra teo tsy vita an'izay nanao fihetsika fahafa tamin'ny Charlie izy fa sady tsikarotro nangata masy matetika tamin'ny clarka koa minitra maharomaro toy n'izay dia niditra tao ny efitra amin'ny zodi clarka araka ny efa fantatsika dia ny famaly izy roa ary renanako tany ivelan'ny efitra tany mihitsy zany fifamaliany zany sy azoko hoe inona mampiakatra fanao amin'izany kilalonga eny natao fa tsy hoe inona kory tsy mahatesitry reny aminao mifihetsika reo mandritry ny lalao isaky mihetsika kely dia asio bizo kely amin'ny takolaka indray akia marikoriko matsiraviny mampime akola selaka ezany izy hoe tamin'ny takolaka fa tsy mba tamin'ny molotra zany afy velesika atao asary piaro andriamanitra mahita ianao an'io finary tataonao avelao lesafa zaresinao clarka za kely azambarangitina ohatran'irendry sy ty fa maromotra reny rehefa tapitra ny fifamaliana izy roa dia nivoaka clarka ary lasa namonjy ny efitranony voadifa nefa clarka dia nisy olo-kafa indray niditra tao amin'ny zodi
so fa tsy tazany kilarika midirandritato zavatra tsisy tika miveka ino nampifamarana teo iza nefa zany olona izany fantatra ho ihany izy fa mandrasy raha vinavinaina dia mety ho tataka izao ny resaka ny fanaovany Judith tamin'ny olona io tazako le tendrombohitra rakitra kesika io mahafinaritra iny saingy izao alo izao kosa veka iny andeha eo iny io olona io anie zany nitarika anazy eo eny tendrombohitra ary mazava ho azy koa fa io no namono azy eny mihitsy ny valiny eny dia iza nefa zany olona izany ka aleoloha toizako ny fitantarany mialohan'ny akarana teny tendrombohitra dia mivily tao amin'ny sale nanaovanareo karatra izy roa voilà tia ny roi de cœur hitako ny mpanjaka amin'ny foko dia ataoko aty amiko toy mahazatra rehefa miaraka tsika tia ny damina ataoko aposindrity ary andao amin'izay ka way ndrasa aloha averiko amin'ny toerany reto vatana nindra ny karatra reto izay zany na tonga n'le roi de cœur mipetraka tamin'ny fatiny Judy dia inona nefa nidika an'ireo karatra roa ireo dia inona koa ny antony tondrany azy mandrasa aloha noho ny tafakatra teny tendrombohitra izy ireo dia azo iverina ohatrohatr'izao ny zavanitranga tena vizina sika vao dafiakatra mara sepitra be fihatra loatra koa le alakesika ka no ny alina raha teo maizina ohatray finy tataonao fa kenda rehefa matin'le tsy vanina zany Judy dia niraisy ny telefony ny tompoko vavy ary nandefa SMS tany amin'ny kilarika izy hoe tonga avy ety tendrombohitra fa hampiarakitsika tafakatra teny nefa dia anko natateraka teo ampahitana fatiny Judy tao anaty kesika tonga dia lazao hoe izy mpamono olona fa ela be zany ka lazaiko tokoa saingy melohan'izany dia tsara raha mbara aminareo ny mysterin'ireo roas dame de cœur ireo zay anisany nanampy be tamin'ny famantarana ny marina ndroa dia raha tsika mahafantatra fa mpanjaka na andrina io zany zay midikany amin'ny teny malagasy ny damina kosa dia mpanjaka vavy na koa hoe mety hoe andrem-bavy zany hoe rehefa misy ny andrina dia mazava ho azy fa misy koa ny andrem-bavy ka ny damina zany na le andrem-bavy araka ny fandiniako io zany dia tsy iza fa tompoko vavy Judy ndroa kosa na ny indenda dia mazava ho azy fa le olona niaraka taminy zany hoe mpifankaty izy ireo ary ny roi de cœur sy ny dame de cœur dia sinona na marika ny safidiana manokana mba hampiavaka ny fifankatiavan'izy roa zany hoe olo tia zany le nitarika azy eny tendrombohitra ikilarika ve inona ny idirako amin'izany fa raha azoko tsara nge zany dia lehilahy le mpamono olona izany hoe tsy nanona le izy tandremo fa tsy lasy vavy ihany ny mifankaty fa misy ihany koa ny samy vavy miaraka misy tokoa saingy sanatria raha zalo nanao azy zany raha mifahazahoako azy zany dia Judy ny dame de cœur dia le olo tiany izay nitarika azy eny tendrombohitra kosa ny roa dia raha mahafantatra nefa fa tsy nisy olo-kafa koatra ny kilarika no mifankaty taminy dia ny roi de cœur araka izany dia tsy iza fa kilarika asa miretirety lesy ka ho toizako mahazava ho azy fa nisy antony matoa izy roa ny safidy amin'ireo karatra roareo mariky ny fifankatiavana mbola misy antony afaka oatra ny mahandrina sy andrem-bavy ny fo ve mbola lalina sy mahafonja noho izany olazaiko anareo ny zava-misy ka ino tsara ary raha ny marina misy karazany maro ny karatra ary maro ny firenena izay manana ny karazakaratra mampiavaka azy manokana saingy misy kosa aloha zany ny hoe teboka itovizany dia amin'ny akapobe indrindra moa zany ny any Eropa ahitany sinina efatra ny karatra ray finosana tsinona zany fa eo aloha zany ny trèfle ny carreau ny picard ny cœur avy amin'ny teny latina hoe bâton denier épée sy coupe sy ny sisa moa zany hoe dia izy io miovaova arakaraka ny faritra sy ny firenena ny endrika isehoany saingy amin'ny akapobeny moa zany dia saika reo zany ny fampiasa maneran-tany ka misy karatra maromaro avy amin'ny firenena samihafa reto amin'ny akapobeny dia reto ny karatra fampiasantsika eto Madagasikara matetika tsy ino zany fa ny karatra anglo-saxon io zany dia le filalaovan'izareo britanika raha raisitsika ohatra ny dame de cœur dia hitantsika ny endrika isehoany sarina mpanjaka vavy dia misalotra lamba marevaka litera Q no teo anjoron'ny karatra izay avy amin'ny teny anglisy na andrem-bavy ny roi de cœur kosa dia ahitantsika sarin'andrenda mitafy lamba jaky dia litera K no anjoro karatra izay avy amin'ny hoe ken reto karatra sehoako manaraka reto kosa dia karatra frantsay
zay tiako marena aloha zany fa misy ifandraisany akaiky de akaiky amin'ny fiarahany Judi tamin'le olo tiny zay navita nanalana eny raha tsorona de ny fahitana sy ny fandiniana nindrika ny karatra frantsay no nampitsirevitra atao anatin'izy roa mba ametraka ny roasiny dame de cœur tony hoe mari-pamantarana ny fiarahan'izy roa ny karatra filalaon'ny frantsay moa manana endrika hafa tanteraka oharina amin'ny karatra anglo-saxon zay filalaontsika eto Madagasikara. Anisan'ny mampiavaka azy ny fisian'ny anarany onjoro karatra zany hoe ny valet sy ny dame ary ny roa zany de ahitana anarana samy hafa eo anjorony, anarana zay tsy tena fantatra mazava moa zany zay fototra ny viny. Raisitsika ohatra ny valet de trèfle jereo ny anarany onjorony Lancelot, zenona fa avy amin'ny hoe Lancelot du Lac, anarana hita matetika eo anatin'ny lovatsofina na ny mythologie britannique izy io. Raisitsika indray ny roi de pique ny anarana hitantsika eo aminy de David, tsy iza moa zany fa David mpanjaka zay fantatsika fa ao anatin'ny baiboly momba azy. De tia tanako ty kosa ny dame de cœur, jereo tsara fa Judith no anarana hitantsika eo, anarana nitsongaina atao anatin'ny baiboly ihany koa zany. Judith? Eno a misy itovizany be amin'ny Judi? Zay indrindra karatra frantsay ireo nasehoako ireo ary Judith no anarana misoratra eo anjoron'ny dame de cœur. Judith zay mifandray amin'ny anaran'ny tompoko vavy hoe Judi. Ary raha jerena koa zany ny roi de cœur de ahita anarana afitsika, anarana zay mitovy tanteraka amin'le olo tiany Judi zay mitondra ary namono azy teny tendrombohitra. Raha azoko tsara zany de ny fifandraisan'ny anaran'izy roa amin'ireo anarana anaty carte française ireo no nahatonga azy ireo ny safidy ny roi de cœur sy ny dame de cœur ho mariky ny ferandry. Ny roi sy ny dame raha teo midika hoe mpanjaka lahy sy mpanjaka vavy, ny cœur midika hoe fo. Azonao tsara mihitsy le izy ka zay ny lazako taminareo fa tsy adala izy roa raha ny safidy an'ireo karatra eo mariky ny ferahany. De iza zany le roi de cœur raha tsy Clark? Zanga ny teny taminareo hoe tsy Clark le izy. Tonga rangaha de lasao fa ela loatra. Jereo raha mba misy mahalobavy izy roa lahy fa samy mivoaramena sy milalo ratsan-tanana sisa. Ka ho fantatrao ihany izy fa milohan'izany de mila mpahafantariko anareo miantona amin'ny Judi zay tovavy tena nitiaviny tokoa efa niaraka hatrin'ila izy roa ary tena nitehany Judi tamin'ny fonomanontolo izy saingy reny hoe nampirafy azy tamin'ny olokafy Judi de nentiny teny tendrombohitra ary nitaperiny eny. Tonga de lazao hoe izy amin'izy roa lahy no izy fahazabe suspense kash. Io izy io akaikinao io izy efa fantany fa tsy misy azo ny ambaratsony ka zay ny mampivoaramena azy eo. I Clark? Clark? Ianao ve? Mivaliny raha izy rery no eo akaikinao Charlie ve? Tsy haiko fa tia tanako ty le karatra frantsay misy ny anarany roi de cœur. C'est oui ka apetrako eto an-databatra ty ka eo nareo mahita azy. Io Andriamanitra ianao ve? Izy indrindra araka ny vinavina de nanarany mpanjaka ny la Frantsa tamin'izany fotoana izany ny fototra io anarana hitanao io. Charlie efa naposiko hatrany am-boalohany. Za tokoa za mpanjaka amin'ny fony Judi ary izy ny leveriko mpanjaka amin'ny foko. Tsy tiako hikambanana amin'ny Clark izy fa rehefa tsy hoady aleo amin'ny fasany.